Rahabatsika rehetra indray amin'izao andro maraina tirata maraina izao hitafatafa mikasika ireo ben'ny tanàna zany no ataoko anio satria nisy ny fanakalozan-kevitra moa maly sy fakomaly niaraka tamin'ny sasasasany tamin'izy ireo satria misy fivoriana taon'izy ireo amin'izao fotoana izao Antananarivo ao ny ben'ny tanàna soloteny raiky ny Madagasikara zany tonga tsy mijery couleur politika eto hoe antoko inona moa ty olo ty na antoko inona fa misy ny fantatra zavatra fantatra fotsiny misy ny solidarité eo amin'izy ireo ary misy ny fampiakaram-peo fantatritsika tatoato ary fantatritsika zany efa mandeha amin'ny tambazotra rehetrarehetra amin'ny radio amin'ny télé ny mikasika ny fanoloana azy ireo atao PDS zany tsy ho Antananarivo rery ihany fa namahany amin'ny faritra zany na any amin'ny province rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra any zany ka zay no antony ivorian'izy ireo Antananarivo zany mikasika an'izay zavatra ny zavatra tsoriko angambany dia nitady fiovana atsika ary nitady fanovana zany fanovana zany tsy ny fomba fisainana fotsiny fa surtout ny fanajana ny lalàna ny kasika ny ben'ny tanàna dia aoka angamba fantatritsika ny lalàna 2014-020 zay mikasika azy ireo ary tiako tsindrina manokana raha anao déchéance zany tsika manomboka amin'ny article 257 fo pitsopitso ao daholo ny déchéance hoe inona no fomba azo analàna zany ben'ny tanàna zany ny zavatra voizina manko amin'izao fotoana zao hoe nisy ny fangalaram-bato tsy zavatra tsy atao tsohitsy zany misy zany fangalaram-bato zany na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena kandida zay tamin'ny 2014 nahita n'izany zavatra zany na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo hita zany zavatra zany tsy fahatrimombana n'izany zavatra zany na ny fifidianana solombavam-bahoaka hita zany zavatra zany na ihany koa hitantsika ihany koa ny fifidianana ben'ny tanàna teo hita ihany koa zany zavatra rehetra zany fa ny zavatra mahasarika ny saiko fotsiny hoe focalisetsika amin'ilay ben'ny tanàna hoe tsy maintsy solona PDS ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana zao satria nisy ny alabato nisy ny osika misy zavatra point vitsivitsy tiako teneny ny fifidianana ben'ny tanàna dia niaraka tamin'ny fifidianana mpanolotsaina raha nisy osika zany fifidianana ben'ny tanàna dia nisy osika ihany koa ny fifidianana mpanolotsaina ny tanàna na ny tanàna na ny commune urbaine zany na ny commune rurale zany hoe samy nisy osika ireo rehefa samy nisy osika ireo rehefa isy zany fanesorana zany ben'ny tanàna zany tokony isy koa ny fanesorana nireo mpanolotsaina rehetrarehetra satria nisy osika andro ray ihany anie ny fifidianana an'ireo natao tamin'ny andro ray zay aloha ny voalohany indrindra ary tiako hisaritana ny saintsika ihany koa hoe iza moa ny tompona andraikitra tamin'ny fangalaram-bato ary na tamin'ny ben'ny tanàna zany na tamin'ny solombavam-bahoaka zany na tamin'ny fifidianana rehetra zay nifandimby teo misy tompona andraikitra tamin'izany tompona andraikitra ny ACC tamin'izany fotoana zany tompona andraikitra ny CENI nefa reo tsy kitihana ny olona tompona andraikitra voalohany tsy kitihana fa rehefa kitihanao hoe nisy fangalaram-bato tya misy procédure atao amin'izany efa nisy ny fitoriana tena amin'ny tribunal administratif nisy ny efa nivaly ary nisy ny tsy nivaly reny tsy nivaly reny angamba no relancé ny avocat sy ny karazany hoe mbola misy fitarainana ane zay mbola misy fitoriana zay mbola tsy nivalianareo tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo fa tsy alako bika tsy tiako tarehy fotsiny zany hoe bon misy procédure misy any tsy maintsy esorina daholo reo ben'ny tanàna reo dia milasa tsy manara-dalàna tsika zavatra ny takiana dia ny fanovana zany fanovana zany tsy ny olona fotsiny novaina fa surtout ny fanovana zany dia ny fahatsapahatsika tsiraray avy ny fanarahan-dalàna misy lalàna velona tsy maintsy arahana fa tsy efa manao publicité sady hoe efa vonona ny mpanolotsaina ny anina hitondra ny tonga dia tsoriko ny maly efa vonona mpanolotsaina Clémence hitondra ny tanànana Antananarivo fa nga izy ty tereko masaka ohatra zany fotsiny tsisy procédure tsisy lalàna ave mifehan'izany zavatra zany fa tereko masaka misy ihany koa azadiny fa zay ane ny olana tany Atsirana ny tany Diego raha naka ny merany Diego ny fitondrana teo aloha dia ny soloana PDS jerevo tsara ny problématika ny olana nisy teo amin'ny commune urbaine Diego verina ihany lehibe ny tanàna avy eo satria izy ny lanim-bahoaka tsy miditra amin'le
Averiko indray tsy miditra amin'le halabato, nisy le halabato ataovany procédure judiciaire manaraka ny lalàna ary manaraka ny article zay niteneniko to article 257 ny loi 2014 020 io. Misy ihany koa mipitropitrony ao amin'ny article 123 article 127 vakinareo ny lalàna 2014 020 dia fantatrao tsara hoe fomba ahoana nanaovana zany déchéance an'izany be ny tanàna zany. Zay ny voalohany indrindra aloha. Raha ohatra ka ary averiko indray fa nisy nosika tamin'ny be ny tanàna, tsy nisy osika koa ve tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka, dia inona ny atao hosoloana koa zany solombavam-bahoaka? Nefa efa nitenen'ny ACC iny tao fa tsy azo soloana ny solombavam-bahoaka, tsy azo soloana ny ACC, tsy azo soloana ny CENI, ary efa ny confirmé na mafisy ny filoam-panjakana ihany koa hoe manara-dalàna izy, manaraka an'izany didiny ACC zany izy. Dia zany didiny ACC zany dia tsy fandravana nyreo institution reo. Dia zany hoe tsisy alabato zany tamin'ny solombavam-bahoaka fa dia avela zany solombavam-bahoaka. Ny any tena manintona anahy dia zao hoe ny alabato na tamin'ny communal io na tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io na fifidianana filoham-pirenena, iza ny tompona andraikitra voalohany? Any aloha ny jerevantsika. Ny lalàna ve ny tompona andraikitra voalohany? Ny institution ve? Inona ny RCC ve? Ny CENI ve? Ny ratsamangaika rehetra ve ny tompona andraikitra voalohany? Mila fampiarana lalàna koa reny institution rehetrarehetra reny. Raha mila zany fandravana zany horavana zany institution zany, dia mba hahafahantsika manorina firenena vaovao, manorina zafatra vaovao mba hisiny fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra. Zany zavatra zany ane tadiavina eo amin'le firenena, ary zany ny fanovana ny tadiavintsika fa tsy jiro sy rano ihany, jiro sy rano tadiavintsika reny. Nitondrasana ny hetahetatsika teny amin'ny kianja, fa betsaka ny zavatra mila amboarina amin'ilay firenena. Ka ny fanamboarana ny firenena zany dia miainga voalohany indrindra aloha mifanajana ny lalàna. Ka rehefa tsy hanaja ny lalàna atsika, tsisy zavatra tokony iorenan'ilay firenena. Mitovy amin'ilay teo aloha ihany ny ataotsika. Ka rehefa mitovy amin'ilay teo aloha, ina moa ny antony hanovana? Ary ina ny antony ilantsika fanovana? Satria mbola verina ihany le zavatra fatao taloha. Ka mino aho fa tompona andraikitra voakasika zany efa hitako ihany koa ny ampahendrena tanteraka ny famalian'ny ministry ny adi-tany omaly izay nilaza fa misy lalàna velona tsy maintsy hajaina fa tsisy an'izany fanaovana PDS mandehandeha ho azy zany. Tena marina zany. Mila hajaina ny article 257 amin'ny resaka déchéance zany mery zany. Io anie efa niteneniko hoe tadidinareo tsara ny vidéo nataoko raha nanendra ny premier ministre tamin'izao fotoana izao teny Avoloha. Dia nisy ny fivoriana taorinan'izay niaraka amin'ny député vitsivitsy hoy aho, ary tao anatin'izay jerevinareo tsara ny zavatra ny tena, ary tao anatin'izay dia ny fanomezana voalohany indrindra, fanomezana ny Clémence ny Antananarivo. Tonga dia ohatrany hoe lasa ady seza fotsiny le zavatra hoe aza menimeny nareo fa io ny PM nitendrena aloha. Iny moa efa niteneniko ombieny hoe ny article ny constitution tsy najaina tamin'ny fanendrenan'ny premier ministre, dia tany amin'ireny zavatra eny dia efa niteneniko tamin'izay fotoana zay hoe omeny an'ny Clémence inona moa ty ny PDS ny Antananarivo omena tamin'izany efa niteneniko zany zavatra any. Tsy fanomezana azy ny olona fa ny fanajana ny lalàna. Fomba ahoana moa hoe tonga dia omena azy ny PDS nefa tsy le déchéance sy le zavatra voapitropitrony ao amin'le lalàna, fandikan-dalàna nataony maire zany mbola tsy voademontré, fa tonga dia hoe atao foana io dia tsy maintsy omena azy. Tsy izy ihany fa betsaka tsy teny commune eto fa raha iteny commune dia azony Antsonjay sao dia azony Antsonjay matahotra Antsonjay ireo maire ireo. Dia zay ny tsy tenenako amin'ilay commune. Dimanjato ry zareo ary anao déclaration zareo ato. Androany moa zany narapitro mivory eo Antananarivo ao. Dia ataoko angambany aho mba ho jerena manokana ny momba azy ireo, satria raha tsy manadalàna, raha nisy nosika ny fifidianana solombavam-bahoaka, tsy maintsy nisy osika ny fifidianana mpanolotsaina, tsy maintsy nisy osika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy teneniko moa ny talohan'izay ary izay mbola mila jerentsika. Ny olana ao amintsika dia efa averiko indray tsy ny rafitra fa ny olombelona. Afaka ovainy io rafitra io izay hitiavana azy, fa raha olombelona io ny toe-tsainy sy ny fomba fitondrasany sy fanajana an'le lalàna ny tsy miova, tsisy rafitra iova ary tsisy firenena iova zany.
le toetsaina mila miova hoe tsy misy amboniny lalàna na izy na izy na nytolontsika na nahazo fandresena tsika tsy mbola fandresena zao zavatra azotsika zao satria mbola marefo de marefo le firenena tsy mbola fandresena ka raha mbola tsika ny mieritreritra amboniny lalàna tsy misy zavatra andeha ary mandeha eo am'le firenena zay tiako tenenina amin'ny zavatra iny a fa voaraiko ary tena voaraiko ny fitarainan'izy ireo a ary manaitra ny tompony andraikitra eto a de manaitra manokana ny filohampanjakana fantatro fa misy manao an'izany forcing zany ao fa averiko ny teniny tsy mitovy hevitra loatra aminy fa ary 7 moa zany de tsy mitovy hevitra aminy ary averiko eto ny teniny Norbert Ratsirahonana raha ny verina teo amin'ny fitondrana Flodidiratsiraka nanao hoe raha mipetraka raha nanao fianianana professeur Azafy tamin'izany fotoana zany hoe tandremo ny mpanolontsaina anao tandremo ny manodidina anao averina indray zay teny zay hoe tandremo manodidina anao fa misy a zay nefa nahavony teo aloha misy manome hodina akondro manana finiavana anao mpandroso an'io firenena io fa tandremo lasa populisme tsika lasa populisme na le gouvernement raha lasa mandehany am'le populisme fa tsy mandeha mifantoka am'le zavatra ilan'ny firenena sy le zavatra ny takinony vahoaka malagasy ny GNZ tena kianja na monoina aina zany zavatra zany tsy mifantoka am'izay a le zava-misy am'izao fotoana zao a fa mandeha am' resaka populisme fotsiny mitondra firenena maka firenena ho eo mora fa ny mitondra firenena tsy moramora dikan'izany mila plan io zavatra io mila drafitra matipaiky mila vision mba hahafahana mametraka fototra satria tsika am'izao fotoana zao na fototry Madagasikara ny tsisy rava tanteraka ka zany fametrahana fototra zany a mila miainga amin'ny falanjana ny lalàna velona ny mbola misy raha mila ny fanovana ny lalàna de hovainy zany lalàna zany fa am'izao fotoana zao aloha mbola zany lalàna zany a no mbola iainatsika iainan'le firenena ka tsy maintsy arahana antsipriana tsy mety a ny fifidianana de hoe a hoe ny tompona andraikitra voalohany tam'izany tsy fitezana zany ny fifidianana zany a iny aloha ny jerevana voalohany indrindra iza ny tompona andraikitra ny CENI ny ACC reo ny fototry ny instabilité fototry ny olana eo amin'io firenena io reo foana ny fototry ny olona itsaky misy fifidianana de ao foana tsika verimberina foana zany teny zany ka reo aloha ny jerevana vo hijery hoe tsy tomombana tary nangalatra vato tary nangalatra zao nisy fangalaram-bato mety tany tany amin'ny fifidianana mpifidianana sy ny karazany tany fa reo ny fototra voalohany indrindra tokony jerena eo ihany koa ny lalàna mikasika an'izany fifidianana zany tsy maintsy ho tonga zany fifidianana vaovao zany eo amin'ny sokajy rehetra zany na filoham-pirenena zany na ny député zany na ny sénateur zany zay isy ato ato na ny ireo communal reo zany mbola ho tapitra koa ny mandahany reo mbola isy aoka fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra am'izay no isy ka raha irosona am'izay a de ny rafitra rehetra aloha mila madio mangarahara ary mila olona mazava saina sy miaina ao anatin'ny lalàna de eo koa ny lalàna mifehy an'ireo fifidianana rehetrarehetra zao zay ngamba ny tafatafa tiako atao am'ty marainy ity a aoka tsika tsy ho diso lalana satria efa marefo de marefo le firenena fantatro fa mitady vahaolana ny tsirairay na ao anatin'ny gouvernemanta na ivelany zany gouvernemanta zany fa aoka tsy ho diso lalana isika aoka ny lalàna no ampiarina ihany koa eto de tiako miteny misy no miteny hoe misy ny vageance politique misy n'izao ny fampiarina ny lalàna tsy vageance politique fa raha izy raha koa tsika mampiatra ny lalàna fampiara-pahefana zay no vageance politique ny lalàna raha ho atsakany sy andavany zany lalàna zany fa tsy manao tsindritsika fa tsy hoe zay indray zao no eto a de aloha enjehana indray ny tany aloha tsisy zavatra ho vita eto za tsy miteny hoe mety ny nataony teo aloha tsy azo enjehana izy ireny tsy tompoko enjehana araky ny lalàna izy ireny satria raha nisy ny fandikana lalàna na izy na iza tsy misy amboniny lalàna hoe ao ka aoka izy a enjehtsika araky ny lalàna zay ngambany hafa dia misaotra atsika tsiray avy ny tokantrano any tompoko